andro sapotsy zao tena hoe tsy tafandriamanitra ny tena zany mahita an'le ativitra be sy ny karazany itsika moa ty fandaharana ity dia natao fampianarana zany ary ifampitezana ihany koa. Anisan'ny ohatra anankiray raisiko amin'izany dia zao isika mpanao ntaotako mihitsy hoe isika zany isika mpanao tsikera itsika mpanao fanadihadiana dia aleo tsorona fa tsy tapitrohatra ka tsy hoe tsy ho diso na inondray mandeha mipalaka na matetika ao amin'ny zavatra tenenina sy lazaina. Zay zany apetrako zay isika mpanao fanadihadiana isika mampita fitazana amin'ny vahoaka dia tsy hoe tapitrohatra ka hoe isaky ny teny dia marina tsy diso ary kritikena ihany koa. Za mahafantatra nareo salamadao samy mahafantatra nareo fa matrato tsikera satria za te hivoatra. Azonareo ohatra zao hoe teneniko anareo tsy fahalalam-pomba ny miseho vahoaka indrindraindrindra anao hoe hitondra zavatra fampianarana ny tsy miseho razy tsy maintsy impeccable ianao na iny volo iny ara fa io aho hoe mba hijoroako vavolombelona dia aleo aloha zao tsy hoe tolérance io na hoe anona fa tsy fahalalam-pomba tsy fanajana olona tsy fanajako anareo tsy fanajako ny tenako satria rehefa tsy manaja ny tenanao ianao dia tsy hajain'ny olona koa. Avy amin'izay ny angan'le hoe inona marina ny dikan'ity dress code ity, inona marina tena samy zany ampanetretena no miteny hoe raha misy nitondra ny resaka dress code resaka hoe inona ny akanjo anaovana amin'ny fotoana ohatran'izao sy ohatran'izao ary nandefa fitsikarana moa zany no andraisan'ny malagasy azy fa ny tenenako azy dia hoe remontrance ho an'ny mpitondra fanjakana dia mba anisany voalohany alirery ny resaka momba an'io dress code io momba ny hoe ahoana amin'ny fomba fitafy ahoana amin'ny fomba fianjaika ahoana amin'ny fomba fanaovana amin'ny akanjo ohatran'izao ary amin'ny fotoana ahoana. Tsika zany dia nitondra an'izany teto amin'ity fandaharana ity tsika ary tena tsy hafeniko hoe tsy mahamenatra zany satria amin'izao fotoana zao izy rehefa iny fanalevina amin'ny papa paix à son âme dia voaka amin'izay ary le resaka dress code dia ao amin'izay misadresy aminareo tsy hoe manao règlement de compte tsy fanaoko mako zany amin'itony fandaharana itony fa fampianarana an'izy fampianarana an'izy rehefa namoaka fitenenana hoe mba tsy mety kosa zao tenin'io Marc Ravalomanana an'izao mba tsy mety kosa zao fomba fiakanjon'ny ramatoa miady zao ao anatin'le contexte sy le zavatra ianao ve filoham-pirenena taloha dia lasa ianao mamangy fahoriana dia kiraro foentina fanaovana jogging dia ao manko le sasany misy manao hoe efa lamaody reny amin'izao tsy reny le lamaody sady d'autant plus raha vao mamangy fahoriana zany dia kiraro tsy maintsy couleur
sombra nanaovanao tsy maintsy ho iaho averiko any tsy maintsy kiraro couleur sombre nanaovanao tafiditra anatin'ny tolérance any hoe tena marron tena sombre be mihitsy tafiditra anatin'ny tolérance any hoe tena grenat tena sombre be mihitsy fa zany raha mbola teneniko any hoe tolérance fa raha ny tena izy tonga de mainty na tenisy ary anaovanao de tsy maintsy mainty io fady ary tena mahamenatra mihitsy zany ohatrany hoe tsy fahaizana mihitsy sady tsy manaja an'le olona andehananao anao no tsy manaja ny tenanao anao satria anao te hiteny hoe tsy haiko le zavatra dikan'izany tambahoaksy ianao zany ary raha hoe tambahoaksy ianao vita ihany fa tsisy manoro ary tsisy miteny hoe ordada tsy mety zao zavatra zao ory miala tsy mety ty mampidera-tanany ty tsika ne katôlika e ty manaboridaboridana tanany ty eny mason'olona ao anaty fahoriantsika maty papa tsy fanao ty porpa na mauve na violet ty ny mpanjaka ihany no afaka manao an'ireny ao anatina iny izy teo deuil na obsèque ohatran'ireny ho azavaiko manko zay rehefa aveo dikan'izany zany aho zany le malagasy tonga de hoe aza tiany anaovana ihany io ka ianao no tebe resaka am'izany ao ho adray reo a tena mampalahelo a ianao miezaka mampianatra azy menakavy izy menakavy misenfonce ao anatin'ny nullité et l'ignorance totale. À un moment, je disais hier, oui, ça fait longtemps hein, que ça me taraude d'ailleurs. Je me disais, oui, mais finalement, les gars, ils ont créé les démiurges, c'est les despotes, alors les dictateurs. Jamais, misy olona zany tsy azo kritikena mahatratra efa ohatrako 400 500 commentaire moany resaka tenisy ndavalo manana fotsiny nefa il suffit ny teny fotsiny hoe tena marina kosa aloha zany ohatrany tsy mety kosa le ataon'ny garavalo manana misy négligence de là à dire hoe ignorance c'est pas impossible fa hoe tena hoe tonga de ohatrany hoe tonga de négligena fotsiny izy zany ohatran'izay fa vao maiky ianao zany créé an'le olona hoe tsy azo baikona tsy azo tenenina de rehefa tonga ao fitondrana izy tsy azo anao tenenina ary tsy azo baikona ianao no nahatonga an'izay vous fabriquez vous-même votre propre démiurge votre propre despote votre propre dictateur et c'est pareil pour André Rajoelina personne ne lui dit président tsy mety ty costara malamalama manjelatra tsy voamaly any tena zay lefa androany même Trump mpalan'ny mpanao gazety hoe ino ty cravaty manjelanjelatry ty fakio ny gazety internationaux mivoaka international mivoaka ino ty izy teo androany ino ty bleu tsetset ty ianao zany miezaka mihitsy ary zay mihitsy nahatonga anao hoe nde hitsangana de raisiko ny fampianarana fefa niraisiko io zavatra io de tohizako hatramin'ny farany io arrêtez cessez de fabriquer nous-mêmes on devient esclave à ce point là hoe ninona zany ataona valomanana zany de mety daholo fa raha vao iandro Rajoelina zany ny kritikena de tonga de faly any koa izy menakavy erovina zany nivoatra le firenena malagasy de eo a mahatonga raha miteny hoe tsika koa izahay mitondra fitaizana tsy hoe tapotohatra androany hoe zao nahita hitako hoe io ny tenin'ny André Rajoelina sy azovo mety miady Rajoelina de nanoratra hoe efa misy progression ary mety excellemment par rapport amin'ny excellemment conventionnel par rapport aux ino ty izy teo am'le événement
dia eto ampanatrehetena miteny aminareo. Ampanetrehetena ny tenenako ary tsy mamenatra miteny andrany reconnaître hoe aiza diso akay de mamenatra aveo miteny an'izany. Antoran'olo etontsika zao samy mety mamenatra ave no miteny menatra ave filorirako ty malala miteny hoe diso a miteny hoe misy progression ny dress code ny Andriamatoa Andry diso a. Moi je pensais à de misy zavatra zany a tokony ho fantanareo koa aloha zany alohan'ny atongavako ao. Ny fomba fiakanjo dia misy karazany anak'efatra mazava tsara. Misy ny atao hoe tenue formelle, iny tena tsy azonao ivalozana iny. Na izy ianao vous devez vous plier amin'iny atao hoe tenue formelle iny. Ny tenue formelle tokony matetika sombre. Non, sobre manko e. Zany hoe couleur noir, bleu nuit de tena bleu nuit foncé mihitsy. Fa tsy gris clair akory. Na hoe marron foncé. Fantaisiste ny olona manao an'izany ao anaty cérémonie. Ora fotsiny zao i Andry Rajoelina niakatra teny amin'ny palais de l'Élysée, iny izy nanao costard crème de pataloha marron, de en plus mbola croisé le izy. Cela ressort du fantaisiste, du fantaisisme. Tonga de hitan'olo hoe fantaisiste ty banty kely. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de tout mensonge. Ah oui. Tafiditra anatin'ny domaine na psychologie zany. Tafiditra reny zany raha ohatra hoe misy mariage ka sélectif. De hiditra ao i Andry Rajoelina tsy tafiditra. Tsy tafiditra tonga de invité. Non, désolé, on ne peut pas vous recevoir. Malgré votre invitation, on ne peut pas vous recevoir. Satria tena tsy ao tadidinareo ka misy sariny iny croisé le izy de fotsifotsy. Ça ne se fait pas. Raha roa ianao de apetraka ao le samboadina mpanjakanao de azo atao zay. Ohatra hoe zao ny sasany zao bleu ciel de apetraka ny Danemark zao tonga de menamena be eo ampovoany eo. Ny Espagne rouge de rouge de apetraka any. Raha mpanjaka ianao de azo atao zany. Ka tsy haiko mety misy considéré comme mpanjaka angambany Andriamatoa Andry Rajoelina de nanao an'izay. Ka misy am'le hoe tenue formelle tsy azonao idovirana ino a. Na i Macron ara tsy afaka manao ino dizy teo improve hoe aveo Andry Rajoelina fa de bleu clair no anaovako bleu vao hita amin'ny masoandro de mitselatsela raha ohatran'izany. Tsy azony atao zany ary tsy maintsy cravatte sombre unicolore. Mazava. Eo koa ny tenue professionnelle. Tenue professionnelle tsy mila an'ireny hoe manana volamena ianao, manana montre amin'ilay be ianao de mideradera ohatrany iny. Any amin'ny tenue formelle koa tsy miainga koa zany hoe manana le plus ino izy teo bijou zay ampiasainao de tsy maintsy le plus discret possible. Ohatra zao nahita olona candidat présidentiel izy. Tonga impeccable fa inona ny zavatra mitranga. Montre ny montre sport. Zany hoe bracelet métallique. Ça ne passe pas. Zavatra discret. À peine visible. Ton sur ton. Bleu nuit le ino izy teo. Na mainty le tenue de tsara mba mainty. Mety pohana serpent. Tsy de mananana be reo fa tena le discrète. De à la limite koa le montre raha mety dia mainty ny écran na ny écran. Fa tsy hoe manana Patek Philippe ianao de tsy maintsy avoakanao le Patek Philippe. Azo atao tsara mihitsy no mividy bracelet anankiroa na telo. Rehefa mividy an'ireny montre ireny de raha telo izy zany de marron
de bleu nuit, de maintes. Et tout cela doit et devra rester discret, dans la discrétion. Misy différence amin'ny hoe klasy sy ny sinoby. Re Andry Rajoelina zao tafiditra ao anatin'ny klasiny hoe klasy. Mais jamais Andry Rajoelina le sinoby. Ny sinoby efa raffinement hafa mihitsy. Fa contesteny io ary ny simbana l'essence an'le sinoby satria tsy ny olona rehetra no manana accès amin'izany atao hoe no traité hoe sinoby. Ny sinobisme de éducation ary formelle. Fa ny klasy samy manao zay saim-patany eo. Ka rehefa ataon'ny olona zany hoe klasy kosa ianao président mba mieritsereta fa ny zavatra anaovanao zay no mampamise en valeur anao fa tsy ianao manao en valeur an'izy. Mba ialana an'le hoe ny lafo foana no tsara. Diso tanteraka zany. Fa rehefa ianao no mampisandratra an'le zavatra anaovanao satria ianao tena micorrespondre ao anatin'le zavatra le événement mihitsy ny paozinao. Zao teneniko anareo a. Maro ny olona fantatra hoe mahay miaingo ny amin'ny vehivavy. Fa tsy nisy afa-tsy anankiroa ihany ny tena enjana. Dia Ramatoa Razafindrakotoasina, vadin'ny pasteur Andriamanjato. Faharoa, Madame Gisèle Rabesary na Mademoiselle. Ireo tena référence reo. Kanika na vinatiny raha vinatiny vadiny izy teo ny asan'Andriamanjato miezaka hoe anahaka ny rafozana na tsy mitovy. Formalisme absolu, tsy manao hoe lamba lafo na mampidera volamena hoe takany ahoana. Fa tena tout est juste. Misy koa tantinanay zay madame des enfants efa maty izy tany amin'ny taona 475 tany. Sinoby koa zany. Pasteur Andriamanjato. Petraka tsara ary ny événement tena ao anatiny tsara mihitsy. Nanahaka azy ny asan'Andriamanjato. Ratsiraka Didier. Ratsifera Arsène. Misy an'izany ane. Zany hoe eto zany de tena hoe ny conseiller vestimentaire na ny protocolaire ny Andry Rajoelina amin'ny resaka dress code tsy mahay n'inona. Indrindra moa ny Ramatoa miavy. On dirait andeha hanao pique-nique izy amin'ity mampidera sandry. Asa nga inona loatra ity sandriny ity. Après une tenue professionnelle de misy ny tenue décontractée amin'ny événement takan'inona. Rehefa ohatra zao taty aoriana zao de novaina mihitsy ilana an'le formelle be na le tenue strict de rehefa zoma de décontracté ny amin'ireny grande boîte reny. Tenue décontractée. Fa na izany zany tsisy zavatra mihoatra koa ny amin'io. Fomba zavatra correspondre à une rang social ny tena sy ny rang professionnel ny tena. Après moa faran'izany tena hoe décontracté total sy ny karazana. Ka izao le izy. Diso aho za tamin'le resaka hoe efa mety kosa ny Andriamatoa Andry Rajoelina. En règle générale zany za protestant. Raha ny éducation nananako sy azoko alohan'ny namakiko ny dossier rehetrarehetra satria tsy maintsy verifiena ny zavatra mitranga vao miteniteny foana. De ny éducation protestante dia toléré ny fotsy. Za protestant toléré ny fotsy. Pour ne pas dire ouais accepter.
Fa tsy maintsy temps sur temps tsy maintsy ataonao mitovy zany ny couleurany comment je dirais ça, les tissus sy ilay sy mibokotra am'le akanjo tsy maintsy mitovy zany hoe rehefa fotsy de fotsy zany le izy zany eritreritra hoe efa manezaka kosa Andriamatoa Andry Rajoelina aiky za diso complètement ary eto zany de miteny tsy vitany hoe ny conseiller protocolaire any Andry Rajoelina ihany en matière de io ty teo effet vestimentaire zany amin'ny resaka événement no tsy mahay ninino fa ny ambassadeur gasy any Italie koa tsy mahay ninino tsy mahafantatra ny asany satria alohan'ny andiano miala any Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina alohany nanamboarany entany anamboarany vadiny entany de tokony nandefa message na efa en contact tamin'ny intendance ny Vatican ny ambassadeur atsika hoe nanontany hoe sao de misy dress code toko tsy fantany zany satria tsy nianatra an'izany tsy nampiasany an'izany tsy nitaizana tamin'izany izy mba hitako ihany reto le manao zany miala tsiny amin'ny namana rahalahy Solofo miala tsiny amin'ny rahalahy Solofo fa zany mameko any zany rangahy zany aloha tsy afenina fa tsy ampitainany am'le mpianatra le izy any am'le reto le manao CDS hoe ry zalahy rehefa ohatran'izao de zao ny fiakanjo rehefa ohatran'izao de zao ny fiakanjo fa ianao zany mahita an'ireto ils sont beaux à être fotsiny hoe nanaraka formation na diplomatie fa tsy fantany akory hoe zany diplomate zany hoe no tena profession strict indrindra eto ambonin'ny tany satria raha vao misy virgule anankiray fotsiny tsy araka ao de very ianao zay le izy le filoham-pirenena ny tafiditra-kanalina satria ny ambassadeur ny tsy manao ny asany ary tsy vitany hoe tsy manao ny asany fa tsy eny le izy tanareo am'izany tsy matiatoka mihitsy anareo mianao zany hoe dress code sy fleurira kotombalany tsy mety io tenue-na valimanana io tsy mety io tenue amin'ny miala io fa rehefa tonga eo anareo mitantana ary mitondra an'le firenena no efa baraka satria nareo tamin'izany andro rehefa nisy olona niteny lazainareo fa nisean'ilay le olona tonga mitondra ambasady any Italie le ambassadeur gasy message urgent monsieur le président ity dress code avany amin'ny Vatican zany hoe zany zany te hiteny hoe mety tsy diso Andry Rajoelina satria tsisy niteny azy dikan'izany zany ny Andry Rajoelina tokony horoahany Andry Rajoelina ny ambassadeur any Italie koa satria tsy nanao ny asany ny ambassadeur no tokony miteny Andriamatoa Andry Rajoelina na ny prime ministre mihitsy ary na ministre ny affaires étrangères manontany ny affaires étrangères zany sy ny ambassadeur atsika any Italie tokony samy voaroka daholo tokony tsy hanana excuse am'izany tsy manana tolérance am'izany Andriamatoa Andry Rajoelina satria izy no tafiditra ao anatin'le kanalina na de efa nidokafa fleury ary izy zao izy lema amin'ny fleury hoe finalement za diso rehefa jerena le temps matériel an'izy tsy Andry Rajoelina ny diso zay mahatonga ana miteny anareo hoe rehefa manao an'itony zavatra itony tsy iny ianao ikritika be fatany fotsiny de tsy crédible anao raha vao zay no ataonao isaky ny misy zavatra ataony olona de lazainao fa tsy mety foana non amiko rehefa ataoko le analyse tsy jereko rehefa leny
de flou raha amin'ny zavatra normal jereo fa misy amin'ny dossier amin'ny resaka hoe firenena obsèque amin'ny katolika aty amin'ny niveau ambany accepter fotsy pour ne pas dire hoe toléré fa namoaka dress code ny Vatican. Les hommes participant à la cérémonie devront porter un costume sombre. Sombre n'est pas blanc. Na hoe fotsy zany. Avec une longue cravate noire et un bouton de la même couleur sur le revers gauche de leur veste. Zany hoe tokony misy bouton fisaonana zany teto. Pour les femmes, une robe, si possible, longue, avec des gants et voiles sur la tête, le tout en noir. Le seul ornement autorisé est un collier de perles. Tsy volamena akory. Fa mety le perles là somary gris foncé reny zao zany. Fa tsy fotsy akory. De ny talon tena marihana mihitsy hoe talon modeste. Tsy mampidera fe. Tsy mampidera vatana. Misy hita zany hoe iny zany hita ny tana miala. Ny miala tena respecté kosa aloha. Iny zany hoe bravo madame miala. Fa mety aloha de oui bravo e. Fa par contre ny président tsy nanao ny asany instance protocolaire. Roa io efa miteninareo andro aman'alina. Fa nareo de ho afa-baraka foana isaky ny misy zavatra. Fa sain'ny olona fotsiny hoe président de Madagascar normal qu'ils sont pauvres. Ils comprennent rien. Fa raha ny États-Unis manao an'izy c'est un autre modèle, c'est devenu peut-être à la mode. Mais pour nous qui sommes cons et pauvres, mais heureux disent certaines personnes. On est la risée. Sinon on est risé, si l'on peut dire. Mais zany olona anaty satroka fotsiny tsika. Tsika zany andeha matoa foroa, andeha matoa andro rajolo, ry zandry rajolo. Mamerina ihany roay ny protocole sy ny conseiller vestimentaire anao nareo vady fa tsy maninino. Tsy mamenatra ny maka ny mpanjaitra zanaky Rakotomanana eo Analakely. Tsy mamenatra zany. Na tsy maninona maka ny Datin eo Ampefilo. Mety tsy andraitra ao aminy ianao. Fa Datin mety afaka manoro hoe président ohatran'izao no atao, ohatran'izao fa reny maro ancleranao reny aloha. Maro manjelanjelatra ohatran'ireny tsy mipasa reny président. De eo koa zany ny teny ny fotsy androany iraisako amin'ny olona maromaro zay nanao fitsikirana fa tsy netika le fotsy satria namoaka dress code ny Vatican ny maraina angamba ny nanomaly ary azo eritreretina hoe mety tsy fantatrao le izy satria tsisy ny informé anao de tsika moa tafajanona teo amin'le toléré ny fotsy de zay no nataonao. Fa normalement monsieur le président tokony miasa ny ambassadeur tany Italie, misy ambassadeur avy eo, rehefa tsisy ao de ny premier conseiller ao, na rehefa tsisy ao de iza ny responsable ao. Oui, ataovy ampiasao ny hoe ny olona koa mba mirary plasy hafa ho an'ireny anindreny. Faute grave iny zany e. Nareo manko mieritreritra tsika gasy zany tena mieritreritra. Il y a trop de laisser aller dans notre vie. C'est normal qu'on soit pauvre comme ça. C'est vraiment, vraiment normal. Tena hoe, ianao zany mahita ministre ianao de miala zany izy. Ministre izy an. Ianao zany manongo tena mihitsy ianao. Tsamotsamoka be izy aloha misakafo. Tsoka le lasopy. Menatra tena ahoana ary zany. Ty tena fa fahambaraka anankiray ty ary ny henako ty. Manetinao tany amina restaurant enjana zany taty andafy le ministre tamin'izany. De hitanareo le fanasana tanana amin'ny hutre. De za iny misy style amin'ny fanasana an'iny.
Fa andraisin'lereo aloha izy de sotroina. Fa na le vazaha miondrika izany tsy hitako zay nasiana ny tenako. Tsy hitako zay nasiana ny tenako. Satria tsy tonga eo am-pitondrana nareo ampianarina be mokontoko. Tonga eo nareo be dia be ny zavatra tsy fantatrareo. Ny olona niaina sy nitaizana am'zany no miteny aminareo hoe zao no tokony atao, zao no tokony atao. Le izy anie tsy mitovy. N'inona tenena samy malagasy zao ary e. Tsy mitovy ny fomba fitaizana. Tsy mitovy. Za zao teneniko anareo manao homazy am'le zao baviko maty io. Manao homazy tena akaiky ahy io ramatoa. Ary misaotra anareo be dia be nareo no mireazira ao anatin'le izy. Tena misaotra betsaka tompoko era-po era-tsaina. Fa tena tsy irery aho. Fantanareo tsara fa tsy afaka makany Madagasikara ny tenako. Na izay mivady mihitsy. Noho ny antony maro samihafa, noho ny ara-politika sy ny karazany. Ary maty ny mamako. Tsy afaka nakany Madagasikara nandevina. Reny niteraka ahy. Maty vao aingana ny papako raha nisy dia nisy zay enim-bolana. Tsy afaka nandevina, tsy afaka nidina tany Madagasikara. Noho ny antony. Fantatrareo ny antony. Ity ramatoa zao baviko maty ity, dia bofy ny fiantsoana azy a. Dia tena hoe tena anisan'ny olona nitaiza ary nampianatra zavatra maro anahy. Ohatra zany dia miteny zay no nahatonga anahako niteny. Ary tamin'ny taloha zaho nampianatra zany dia niteny mpianatra foana hoe à partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. Il faut d'autres caractères, d'autres qualités. D'autres qualités sont requises. Ary izy paix à son âme. Tsy dia hoe nahita fianarana hoe ahoana izy, fa tao anatin'ny fitaizana malagasy, hoe rehefa mahazo vady tsara sy endry, dada koa kalabe, indray aman-dreny no tena super, tena kalabe, tsisy tsy malala an'izany dabasyel zany. Dia tokoa miteny anareo fa ny vadiny mamy Ravatomanga anie zafikelin dabesyel koa e. Vadiny mamy Ravatomanga anie tsy maty mahantra zany. Tsy ho faty mahantra zany. Zany hoe ny haingo zany ny mpanan-karena tamin'ny voalohany. Ary fantatra tsara ho an'ny mpahalala zany hoe ahoana no nahatongavan'ny Ravatomanga tao anatin'izany fianakaviany zany. I bofy zany dia tsy nahita fianarana hoe ahoana izy ao. Fa izy indray dia misy coco izy. Misy coco izy ary tena ny sainy azy tena mandeha lavitra be ary rapita be. Meko ohatra nareo hoe miresaka amina minisitra izy. Voaka avy eo ilay minisitra tonga ansaina hoe arenjana be ilay zava-mia. Tena mahay politika izy a. Raha te hahalala no avin'ny politika eo dia anisany anontania izy hoe maharitra io na tsy maharitra io na ohatran'izao na ohatran'izao. Ary anisany hoe tamin'izany zany tena hoe satria zay zany no afampizodara dia be dia be ny zavatra iarahanay mihoatra tao zany. Ary za anisany hoe zao dahantiny zany. Isan'andro aho dia any an-tranon'zareo sakafo, matory, tamin'ny fahatany-drako zany, manao beloty, manao rami, inona. Tena raha vao misy zana dia tsy maintsy antsoina ahy zany hoe ndao. Skife zany betsaka. Nahaizako an'izany beloty zany dia izy no tena nampianatra ahy hoe zao. Ary tena haiko. Fa le hoe mody velona, mody tondrona,
izy ny tena nampianatrahako an'io. Ary tena isaorako amin'ny tanteraka mihitsy. Kanefa ny taty aoriana zany no ny zavatra mitranga amin'ny firenena dia tsy maintsy mivoaka tao anatin'le fahanginako aho. Mizara aminareo. Eny mitsikera mihitsy na ny hoe resaka fianakaviana, tsy maintsy izay mitsikera ny resaka fianakaviana hoe mba tsy mety kosa nefa ty ataon'ny lahy ty mba ohatran'izao le ty. Nareo zany be dia be manao intervention amiko hoe mba avako io ny fahazan-teneniny. De indraindray aho manomboka tena hoe ny havako ary palako. De ahoana moa ny havanao no angina fotsiny eo ampanaovana ratsy. Tsy mangina tsy mety aho. Ary tena tsy ampiako fa malahelo ny havako. Malahelo ny fianakaviako. Zao fotsiny i bofy indray na inona mandeha raha tsy miteny hoe ajanony eo ataon'ity. Izy rery ny olona irery afaka miteny ahako hoe ajanony eo ataonao io. Ajanony eo ataon'ity io. Zay manko ny fiteniny. Ajanony eo ataon'ity io. De mijanona tsy manao. Zany hoe toteny zany, toteny zany izy amiko. Ahoana ry bofy ohatran'ny inona no tiako alaina vady? Tsy miainga iny e. De amako izy manko taritary. Tsy miainga iny. Inona koa ny amaky tiako taloha amin'iny. Tsy miainga iny. Raha ohatra raikitra ny tsy mitantara secret aho manina. Fa fotoana kosa zao mba ilazana hoe iza le tany tiany Claire. Raha ohatra raikitra ny fanambadian'Andriamatoa mamy Ravatomanga tsy haingo, de noho io ramatoa io Claire raha tsy mivony. Io ramatoa io. Io no nahita hoe reto afaka miaraka tsara. Ary zay no mahatonga ny mamy Ravatomanga tafiditra ho fianakaviana. Ary tena inoko amintsika miteny zao. Zany ao anatin'ny fotoana mahatratra kely aloha de tsy kritika Ravatomanga satria ao anatin'ny fahoriana zay mianakavy tsy maintsy misy ihany ny zavatra hoe fenitra tsy maintsy arahana. Za tena mino maromarona fa na hiaingo na Ravatomanga amintsika miteny zao de tena malahelo. Satria io ramatoa io tahotra amin'io ramatoa io nionan'izy roa voalohany. Isan'le bebe anay zay moa zany hoe tantinako no anisan'ny tena mifavoriser zay koa. Fa de eto zany de mampita ny alahelo sy fizarana alahelo amin'ny fianakaviana ray manontolo. Indrindra fa ny fianakaviana Rabeseulles zany tena mampita ny zafikely satria ty bofy ty zany tena olona mamy hoditra izy. Ary izy koa tsy misaovasaova mihitsy izy, tsy ino izy teo? Ity franc parler ty zany le direct ty nisy azoko avy any aminy sy ny vadiny zany Ngiary Miratsy mivony. Satria mba tia miatsara velatra izy zany. Tonga de direct foana tsisy aza rehefa tsy mety de tsy mety. De rehefa mety de mety. Satria nitazaina an'izany hoe miatsara velatra izy zany. Ka zay no mahatonga ny hoe mialatsiny ahako Andriamatoa Andry Rajoelina fa raha ny tena marina za tena tokony hoe manohana anao akaiky. Nefany ohatran'izay ny fomba anohanako anao. Faly aho rehefa nihitsy hoe nisy ezaka zany androany, iny tsy miboridadridana amin'le mampiseho vatana intsony mialy na mampiseho sandry. Faly aho tena faly aho fa saingy zao samy diso tsika tamin'le akanjo fotsy. Tsara zany roay hoaho. Ampanetretena ny tenenako an'izany. Roay na aisano ny olona manome tolo-kevitra diso ho anareo ary ny olona tsy manao ny asany. Amin'izao fotoana izao hoe tsara miakatra ny kôtonao Andriamatoa Andry Rajoelina. Manaova ianao remaniement satria amin'ireo le minisitra ao anaty gouvernement ireo de miala tsiny kosa aloha fa maro amin'ireny tsy hanino.
Tena mialatsiny any monsieur le président fa maro amindreo ny tsy hagnenjany iny. Zay angambany fa raha misy fanontaniana afaka manontany nareo mba tsy hisian'ny hoe monology eto amin'ity zavatra ity. Manontany nareo fanontaniana roa dia avelako. Salama angia Marsay, tsy manao baolina nga Marsay. Alefa ale. Ino ihany momba ny dress code io satria mahamenatra io rehefa tena vasalahy zany dia mahamenatra. Hay le teneniko teo le ministra hoa misy zany ministra dia miasa izy dia manao costard bleu izy a. Le bleu lamaody zany e. Asiany kiraro marron. Le kiraro marron tsy ratsy a. Tsy ratsy mihitsy fa hoe bon. Tsy fanao zany nefa. Raha ohatra ianao hoe ny zoma no manao an'izany dia tsisy kravaty tsy maninona. Fa tsy dia fanao loatra zany ho anina haute. Ny problema zany dia zao e. Ianao rehefa manana poste na haut fonctionnaire zany dia astreint-nao amina formalisme. Tena hoe za ve zao raha ohatra aho ministra aho tsy maintsy nisy rager aloha dia tsy maintsy nasoroko io volo lavalava io midepasy io. Tout ce qui est signe ostentatoire zany tsy mety. Be volamena be, peratra be, takan'le boy anankiray zay tena hita mihitsy arriviste. Peratra be ngeza be. Lehilahy le roka manao peratra be ohatran'izao. Dia hita mihitsy hoe tsy nianatra e. Na nianatra raha dia niezaky ny nahazo diplôma fotsiny mba hikarana rang social. Fa en fait, ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. Absolument rien dans la tête. Ie, zay le izy andro matoy ery ajaka. Fa aoriana telo zay ary fanontelo ny zobaviko io tena akaiky ahy daholo. Za moa zany tsy ataoko ahoahoa be eo ahoana mba fantatrareo hoe fa ny betsaka e, betsaka ny zavatra tenenina araky ny teneniko aho hoe mbola ho avy ny fotoana ifampiresahantsika momba ny hoe qu'est-ce qui tourne vraiment autour de Fleury, en quoi cela concerne et en quoi cela est difficile pour qu'un jour vous puissiez comprendre hoe tsy vita moramora no miteny eto. Fa raha nareo mieritreritra hoe moramora miteny fotsiny dia moi je vous dis que vous vous trompez complètement. Et vous êtes complètement à côté de la plaque. Ia, mpihavan'izay nge Arafely a. Na dia hoe par alliance ary a, tena akaiky mihitsy satria presque tous les jours tamin'izany dia mankany an-tranonay raha vatomanga teo ambondra na teo am'vavambiby teo zany trano zany. Lasa bara izy zao na bistrot raha tsy diso fa tranon'ny an'le zobaviko io trano io. Eo ambondrona eo vavambiby eo. Bon, tsisy fanontaniana tsika menakavy a. Ok ary. Fanao velomy tsika ka dia ho samy ho tain'Andriamanitra mamerina ihany ny fizarana alahelo amin'ny fianakaviana iray manontolo any Madagasikara. Mampamanga ry tsy haiko moa ry Dafine raha mbola velona, ry Daberta. Daberta zany maman'ny Aingo zany a. Eny hoe Mampamanga, ry Aingo, ry Ravatomanga, ry Dino. Fianakaviana daholo zany a. Veloma tokoa mandram-piana sambo tain'Andriamanitra.